Androany kosa dia nisy ny fivoriana narahana fihaonana tamin'ny mpanao gazety izay notanterahan'ny mpikambana ao anatin'ny vaomiera misahana ny fanadihadihana. Eo anivon'ny filan-kevitra ambony ny tetezamita isan'ny vohitra tao anatin'izay fihaonana izay ary fa manomboka Androany ny asan'ny parlemanta ao anatin'ny vaomiera tsirairay misahana ao anatin'izay fanadihadihana izay, indrindra ny fanadihadihana ireo raharaha mafapana eto amin'ny firenena. Tato-baovao irana Vola Ravafy sy Stefana Razafy Manimby. Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy nanomboka Androany ny asan'ireo vaomiera misahana amin'ny fanadihadihana, ny raharaha Ramarsan, raharaha Andramena, ny raharaha Rena Kibontany, ny raharaha Sirama, Serana Tsambony Tomasina ary ny raharaha momba ny atany eo anivon'ny CST. Araka ny fanazavana dia andinika ary andray ireo antota taratasy rehetra avy amin'ny olon-tsotra na fikambana samihafa amin'ny vaomiera ary tsy sorona amin'izay voakasika ao anatin'ny raharaha. Ankoatra ny fanadihadihana izay ho tanterahana eto an-toerana dia isany koa ny fanadihadihana izay tsy maintsy tanterahana any ivelany araka ny fanazavana. Tsy ny raharaha anatin'ny Ramarsan ihany izay zava-dehibe tokoa mampiseho ny tsy fisian'ny fanajana ny lalàna no tena hoe affaire d'État, fa ireo lohahevitra rehetra nananganana ny vaomiera fanadihadihana eto amin'ny parlemanta dia affaire d'État avokoa. Ary araka ny fantatra dia mbola isy vaomiera anankiray izay kitry faharany zavatra rehetra voalaza teo dia ny vaomiera ny fanaraha-maso ny fitantanam-bola mba tsy hatonga ny faritra mamokatra sy tena mikely aina amin'ny famokarana zavatra ondrana ho lasa faralahy indray eto amin'ny tany sy ny zao tontolo zao. Ka hoy zany zahay ato amin'ny vaomiera mitambatra rehetra manadiady marina fa matoa tsy nisy fanarenana azo antoka hatramin'izay dia zay rehetra niezaka hanarina indray no nanaovana azalambo no izano tapenambava manainga izahay ary manao antsoava amin'ny malagasy tsara sitrapo rehetra zay mahafantatra ny zava-misy mba ilazany marina anampy ireo vaomiera zay hidina any atoerana. Tsy isy elanelam-panahy fa tsy sorona amin'ny fanadihadihana tao ary tsara marina aminareo fa isy fanadihadihana hatrany ivelany Madagasikara nataony ireo vaomiera ireo. Araka ny fantatra dia anisan'ny toerana nanaovan'ny vaomiera misahana amin'ny fanadihadihana momba ny raharaha Andramena sy raharaha Kibontany ny firenena voakasika ny fanondranana, anisan'izany ny Chine, Maurice ary Dubai. Marihana fa omaly dia tsy namaly ny fanasan'ny filohan'ny tetezamita ary tsy nanatrika ny lanonana izay nitanterahana teny amin'ny lapan'ny avoloana ny parlemanta ao anatin'ny vaomiera misahana amin'ny fanadihadihana eo anivon'ny CST.